Ilay teny Jesosy ho tonga velona teny anatinay. Mba nanay firaisampo, firaisan-tsaina, fahadiovan-tsaina sy fahadiovam-po, ho vavolombelon'ny fahamarinany teninao. Misaotra Jesosy fa ianao no mahatateraka ny zavatra rehetra, ahaizana ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta, nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Tiakantsika andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Manasantsika hitsangana aloharany dia tsy tahaka ny fanao fa fiainana mihitsiny ny sitrapon'Andriamanitra seho amin'ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra. Tsangana ny tananao dia ambarao amin'ny Jesosy ny anatinao. Be dia be ny zavatra mety tsy takatry ny saina fa mankatoava fotsiny ilay ny teniny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ndreto izay ray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fifaliana. Eto amin'ny fanatrehanao tonga manatitra ny fisaorana, ny fankasitrahana, ny famerenana, ny voninahitra, ary fanomezana dera sy laza, fankasitrahana, fitsaoana, haja ho anao rery ihany satria mendrika ho anao zany. Misaotra fa arakaraky ny mandroso ny fotoana dia ampandrosoanao zay, ahita ny lalina ao am-ponao. Atonga anay anakaiky anao hatrany ary mba ho tafajoro ho isan'izay ankasitrahanao eo amin'ilay tena ilanao anay. Misaotra ny amin'ny fiainana tsirairay avy mankasitraka anao zay Tompo mamakivaky ny herinandro, mamakivaky ny volana jona, adivy sasaka ny taona, manao jery todika izay mankasitraka sy misaotra anao fa teo ianao ny tantana, teo ianao ny tondra, teo ianao ny aro, teo ianao namatsy, namaly vavaka, naneo fahagagana, nananatra, nanitsy, nampahery nanome fifaliana anay, nanasitrana anay sy nikasika amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra hitany maso, ankasitrahany ihany koa fa maro ny tsy hitany maso nefa homaninao ny ambadibadika any. Misaotra ny amin'izay efa ataonao ary misaotra ihany koa ny amin'izay mety eritreretinay tokony ho vita nefa mbola tsy vita. Inoanay fa ara-potoana ny fahamendrehan'ny zavatra rehetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao hoe rehefa misy olona mivory hoe amin'ny anaran'i Jesosy miresaka momba an'i Jesosy dia eo Jesosy hoe dia mahita azy ianao hoe raiso ny teniny miomana ankatoa dia ho hitanao ilay fiainana hoe asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia manasa anao azo toerana ary akatoerana anomana ny fo ampiasa etaeta amboly faniriana tsara ifandray amin'izay tian'Andriamanitra ambara amintsika tsiraray avy. Tonga soa anatin'ny sekoly. Anatin'ny sekoly dia mianatra isika. Dia ambariky ny fianarana mandroso ny fotoana, mandroso ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia ampandrosoan'i Jesosy ianao amin'ny dingana manaraka amin'izay tiany isy anao. Aza dino fa ny dingana tsy fantatrao dia tsy afaka ampidiran'Andriamanitra anao. Tsy maintsy fantatrao ilay dingana dia mangetaita an'ilay dingana ianao dia lasa mavesatra amam-bavaka ny anatinao ilay izy dia manomboka hoentin'ny fanamasina ianao any amin'ilay mampangetaetanao. Dikan'izay raha misy dingana tian'Andriamanitra isy ianao ka tsy fantatrao dia tsy tongany ianao. Ary raha tsy mangetaita ihany koa ianao dia mety tsy ho tongany. Zay mahatonga antsika miverina ao amin'ny teny mampiasa fo dia mampifanandrify faniriana amin'ilay programan'Andriamanitra. Ny anjaranao zany tsy hoe miezaka ianao ho tafiditra amin'ilay union. Ny anjaranao mampiasa fo angetaeta n'ilay union. Na dia mety mbola misafotofoto ary mety mbola hoe manjavozavo ary tsy mampaninona fa tonga dia tereo any anaty fotsy Tompo any amin'ilay tianao isy dia za koa teo any amin'izay dia ampianaro tsy kelikely. Tena akaikinao tsy voatery indray mandeha ilay izy hoe fa mandeha tsy kelikely hoe. Amen. Anio manokantsika dia men'Andriamanitra loha hevitra anankiray nampitondraina lohateny hoe tandremo ny génération Noa. Alléluia. Ny génération Noa dia ringana fa ny ankohona Noa kosa voavonjy. Genesis 4:5. Tiaka ianao anaraka tsara satria
tsy tokony ho isan'ilay génération Noa zasy ianao. Fa io génération Noa tamin'ny andro Noa io taranaka tamin'ny andro Noa io dia tsy nisy velona na dia ray aza. Misy anton'ilay izy ary izay no mahatonga antsika miverina ao amin'ny teny mba halala, tsy nanambolony fa hamantatra hoe fa maninona ny ringana ilay génération Noa, inona ny antony, ary inona ny ifandraisan'izany androany, fa maninona ny resahany Noa. Ataoko ty efa amin'ny andron'i Jesosy ny antsika izao mety ho génération Jesosy ianao, fa raha tsy mitandrina dia mety mbola ho génération Noa ihany koa. Vakiko aminaran'i Jesosy ilay Genesis 4:9 ny 5. Inona nitranga tamin'io taranaka io? Dia ho Jehova, aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko. Ringana ilay génération Noa, ilay génération tamin'ny andron'i Noa. Izany hoe nisy fiainana tsy tao amin'ilay génération Noa na tonga n'ilay génération ray amanontolo ho ringana. Misy zavatra tsy tao, misy zavatra tsy hitan'Andriamanitra ao, misy zavatra absent. Luc 7:20, Luc 17:26. Vakiko aminaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, avereny hoe hoy Jesosy. Enio zavatra natenenin'i Jesosy. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Anisan'ny famantarana zany fa efa tombotra sy efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy amin'ny mahampapakatra azy dia ho tarafina ety amin'izao tontolo izao ny fisian'io génération Noa io, izay tamin'izany ringana, fa le fanahy mbola eo mamily lalana ny zanak'olombelona ho isan'io génération ringana io, satria efa akaiky indray ny fandringanana manaraka. Tsy tokony mampatahotra izany, fa tokony mampisaina. Ny antony, raha hivelona sy hiaina ohatran'ilay génération Noa ny olona, dia efara ohatran'ilay génération Noa tamin'izany. Andriamanitra tsy mio vomaly izany io mare mandrakizay. Izay nataony tamin'ny andron'ny Noa ho ataony koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Io Jesosy miteny ilay izy. Dikan'izay mila mandray lesona tsika ary tsy afaka handray lesona tsika raha tsy ny fanahy masina mampandray lesona. Zay mahatonga ilay tandapy Etiopiana nyresaka tamin'ny Filipo tao anatin'ilay kalesa, dia izy hoe ataoko ahoana hozy izy niay an'izany raha tsy misy mpampianatra. Ny ahatongavantsika eto tsy hoe olona ilay mpampianatra fa ny fanahy masina nomen'Andriamanitra hanampy anao, hampianatra anao. Miala eto ianao avereno le cahier eny tananao. Avereno le MP3 na le rediffusion. Fa tsy toroteny ray mandeha to dia azonao daholo izy rehetra. Fa mila averina. Zay mahatonga Paoly teny hoe mahasoa anareo ny teny averina. Dia ao anatiny amin'izay miditra tsehatra ny rôle amin'ny fanahy masina mampianatra anao. Ianao zao tsy afaka handray lesona avy amin'izay niainanao tany amin'ny lasanao raha tsy ny fanahy masina no mampianatra anao. Dia adaladala eny foana mamery-padisoana eny ny olona. Tsy mahafay azy eno tsara. Ny famaizana sy ny fijaliana tsy ampy hanova olona. Zay mahatonga misy olona zao migadra foana. Satria tsy mahay mandray lesona le olona, mety tsy mahay miaraka amin'ny fanahy masina izy. Ilaitsika ny rôle amin'ny fanahy masina sy ny andraikitry ny fanahy masina hanampy anao handray lesona. Mandray lesona ianao ny amin'ny tsy mety nataonao tany amin'ny lasanao mihendry ianao. Mandray lesona ianao ny amin'ny tsy mety ataon'ny hafa mba tsy hiaran'le loza nitranga teo amin'ny fiainan'ny hafa ianao mihendry ianao. Mandray lesona ianao avy amin'izay mitranga tao anaty Baiboly mihendry ianao. Amen na? Misy lesona mila raisika mahakasika an'io génération anankiray io. Genesis 4:7. Inona no nitranga? Fa maninona ny tojo teo amin'ilay hoe tsy maintsy haringana? Fa maninona ny tsisy zavatra hafa azo atao fa tsy maintsy haringana? Zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary ho Jehova, tsy mba hanapaka mandrakariva eo amin'ny olona ny fanahiko. Ny problème an'ity génération Noa ty dia na Andriamanitra ary tsy afaka nanapaka intsony ny fiainan'ilay olona. Hitantsika anatin'izany fa Andriamanitra tsy manery.
fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny etaeta. Eto zany nahitana fa ty génération Noa ty tsisy etaetan'Andriamanitra intsony. Mino zao fa manomboka mety tonga saina ianao hoe amin'izao anie manomboka efa mitady tsy angetaetan'Andriamanitra tsiny ny olona e. Reny ny famantarana ry havana fa efa hiverina ny zanak'olona. Satria tahaka izay nitranga tamin'ny andron'ny Noa no hitranga alohan'ny hiverenan'i Jesosy. Ozy izy Andriamanitra mihitsy izy ohatran'ny hoe misy plaindre kely Andriamanitra mitaraina hoe tena tsy hanapaka ny olona tsony ny fanahiko. Ama-Andriamanitra tompon'ny fahefana azy hoe tsy afaka tonga dia tereny. Hoe tonga dia manaiky e. Fa hay Andriamanitra ke rehefa nanome safidy anao dia tsy afaka Andriamanitra mihitsy tsy manaiky andingana ny safidinao. Fa rehefa tsy mety ianao dia tsy manao ninina Andriamanitra. Fa raha mety ianao dia afaka anao ny rehetra Andriamanitra. Misy olona avy andro amin'ny maraina mety izy. Afaka anao ny rehetra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Fa maninona le olona lasa problema an'Andriamanitra hoe tsy afaka manapaka amin'ny olona hono ny fanahy masina. Aiza le problema mahatonga le olona tsy handaira ny fanahy masina intsony. Mengavy mba ho handaira ny fanahy masina ianao efa akaiky fiverenan Jesosy. Anisan'ny hamantarana fisian'io génération io zany tonga ny fantsina dia tsy voaray intsony le fantsina satria araka ny teneniko teo ny fisian'ny fanahy masina ao anatin'ny olona no mahatonga ny olona sensible amin'ny fantsina. Ataovy matsilo be ny fanahinao rehefa misy teny tonga eo amin'ny fiainanao, na mety ho teny mpantsiana, na mety ho teny mpaminaniana, na mety ho teny mampahirezana. Toy izy tsika eo amin'ny 5 ary. Io no mahatonga ny fanahin'Andriamanitra lasa tsy manana fanapahana eo amin'ny olona. Enoia, misy problème nampidirin'ity génération Noa ty na tonga ny fanapahan'ny fanahin'Andriamanitra tsy tafiditra ao anatin'ilay olona. Tsangany tana izay maheno. Le izy zany Andriamanitra te hiaraka aminao, fa Andriamanitra tsy afaka manery ianao. Andriamanitra te hikarakara anao, fa Andriamanitra tsy afaka tonga dia mikarakara fotsiny nefa ianao mety tsy niresaka taminy na tsy mba nametraka ny vesatra sy ny any anatinao tena hiankina aminy. Ozy izy le 5 tiako ianao anaraka tsara. Ty le problema vahana mba tsy hoisan'le génération Noa ianao. Tandremo fa génération io misy ary rehefa amin'izao tsy afaka hanafoana ny fisian'le génération zasy ianao. Satria na Jesosy ary miteny hoe ohatr'izany le hitranga. Fa ianao kosa afaka nisafidy tsy ho isan'izay génération zay. Tena kaiky anao raha isy ireo karazan'olona ireo tenenao izay izy. Tsy hitan'Andriamanitra izay anaovana azy. Dia ianao hoe atao visan'ny olona manaiky iasan'Andriamanitra. Eto Andriamanitra tena miteny hoe tena tsy afaka manapaka azy aho izy. Misy raison fa maninona tojo eo amin'izay point zay hoe tena zay. 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aritan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany. Inona hono le problema? Faharatsiana. Ka zay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Io zavatra nitranga tamin'ny génération Noa io dia famantarana tokony hanaitra ny virjiny eny rehetra miandrandra ny fiaviany mpapakatra. Fa tsy ho ela dia ho aringana izay génération zay. Tsy miresaka io hoe civilisation fa génération. Civilisation mantsy mety toerana anankiray hoe civilisation égyptienne, perse, éthiopienne sy ny sisa. Fa ny génération tafiditra daholo ny olona velona rehetra mandritry ny vanim-potoana iny. Dia ozy izy Andriamanitra, ary Andriamanitra ny manome valiny. Be ozy izy ny faharatsian'ny olona. Ny mahatonga an'ilay faharatsiana lasa be eo amin'ny fiainan'ny olona. Satria le faharatsiana tafiditra ao amin'ny fisainan'ny olona.
tsangany tana izay maheno hoe sodra betsaka na nangatanana regleo aingany io ratsy-saina io ohatran'io ny andohan'ny génération Noa ratsy-saina ratsy-saina kely fotsiny pastera koa dia mila avany kely fotsiny eny ratsy-saina kely tsy resy dia lasa ratsy-saina amin'ny antonony dia tsy nisy fotoana noverina teo amin'Andriamanitra mba hibebaka sy ho tery hoe tompo ty saiko ty tsy tiako avery hafa tsy tiako mihitsy isako miaona ty karazana olona ty dia ratsy foana ny saiko ary mahavady nefa ty karazana olona ty ndray rehefa tonga ako na manao fahatsoana dia ohatry mahafinaritra foana ireo olona ireo fa maninary amin'ny manao an'izany mizaha tavatsaina azonao angamba tiako tenenina fa ratsy-saina kely ratsy-saina teo amin'ny antonony nanomboka ratsy-saina be nanomboka ratsy fiainana amin'izay dia eto manaitra anao fa ny olona ratsy fiainana tsy possible ho tsara fefara zany hoe mietraika any amin'ny fiefaran'le olona le safidy diso ampiditra faharatsiana tsy eo amin'ny fiainany aloha fa ao amin'ny fisainany aloha raha vao tafiditra ao an-tsainao io dia atahorana epita eo amin'ny fiainanao fa raha ao amin'ny saina ilay izy mba voasakanao miaraka amin'ny fanampifana masina tsy ezaka fa amina fahatsapana hoe za kosa tsy te ho ratsy-saina zany tsony e tena hainao amenina mafy be Mosesy teo amin'ny Sinay tamin'izay andro izay rehefa zay ny ao am-ponao tsy ampitenenin'Andriamanitra izay mpanompo eto dia hoy zany hoe ohatrany tsara izany tsy le ohatrany tsara fa le tena mandresy lahatra anao mihitsy ny hoe ary za hatreto tena ohatrany ratsy-saina ke makasika an'ity zavatra ty tena ratsy-saina ary momba n'ity olona ity ary ohatrany ratsy-saina zany zay fahatsapahana zay hoentinao eo amin'i Jesosy eo amin'ny communion fa tsy hoentinao rery tsy vitanao rery io hoentinao eo amin'i Jesosy ilay izy tompo tena tsy tiako fa le olona zao mety tsy mahafantatra fa za ratsy-saina amin'le olona tompo sitrano afao fona aminao tsy te ho isan'le génération Noa génération Kristy amen tsy misy Andriamanitra intsony tao amin'ny fisaintsainan'ny olona zany hoe mifo marana izy amin'ny efatra sasany matory izy amin'ny 20 alina dia tsisy Andriamanitra intsony natao fisaintsainany amin'iny période ray manontolo iny zay le génération Noa lasoary Salamy 10:14 ny anaran'i Jesosy ny ratsy fanahy mirehare hoe tsy anadiny izy eny tsy misy Andriamanitra ny totaly keviny na inky hoe tsy misy Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainany mahatonga an'le ratsy saina dia zay toerana ao anatin'ny sainao tsy misy Andriamanitra dia misy faharatsiana misosoka eny io ilay izy fa tokony ho tsotra ilay izy misy fotoantsika men'Andriamanitra lesona faran'izay sarotra fa mba misy fotoana koa tsika men'Andriamanitra lesona faran'izay tsotra ao anatin'ny fisaintsainanao ao raha vao misy fahabangana ka tsy misy Andriamanitra dia ozy izy le teny eto hoe ny ratsy fanahy ozy izy miteny hoe tsy misy Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra ozy izy ny totaly keviny zany hoe ny fisaintsaina ny maraina mandrakariva dia tsy misy Andriamanitra mahita fa misy fanasitranana nataon'Andriamanitra andro amin'ny maraina ny fisian'Andriamanitra eo amin'izay le izy ny génération Noa dia nandroaka ny fisian'Andriamanitra i Adama voaroaka an'Andriamanitra fa ny génération Noa nandroaka an'Andriamanitra dia mety hiteny ianao mbola misy ve zany togadarena rehefa tonga Jesosy anafaka an'ilay tovolahy zay nampaoriny démonie 9 legiona rehefa nisitranin Jesosy io lehilahy io nalefany tsy hoe nalefany fa le devoly tao anatin'le lehilahy teo sitrana no ny teny hoe aza lefany mielo zay fa lefa azo anaty kisoa dia nekeny Jesosy le fangatahana
Satria io zany matokoa lasa tany amin'ny kisoa izy tsy noho ny amin'ny hoe kisoa. Fa raha ondry ireo ka nekeny Jesosy dia barainga fa maninona ny nekeny Jesosy le ondry. Dikan'izay tsy misy ny tanany zany le ondry. Fa teto izy kisoa. Dia lasa lavitra be ny sainao izy mahatonga anay tena zako ianao tsy mihina trondro. Satria efa lasa tanaty rano indray le izy. Teza mitaingina sambo koa efa anaty sambo indray le trondro avy eo. Azonao amin'izay ngamba an'ilay izy. Dia rehefa sitrana soamatsara le demoniaka, dia mbola miasa amin'ny fanahin'ilay génération Noa nandroaka an' Jesosy tsy ho tao amin'ilay tanàna. Inona ke ny réaction an' Jesosy? Jesosy ny teny hoe azaroana. Zany ve nataon' Jesosy? Ary Jesosy dia nandao an'ilay tanàna. Ka zao rehefa nandroaka an'Andriamanitra ny génération Noa tamin'izany, dia lasa Andriamanitra. Fa vao miala eo Andriamanitra, tsy possible izy zavatra tsara zany eo. Manasa telo ianao ohatra, ny ray amin'ireo no asianao Andriamanitra. Mampiombana anao fa le anankiroa. Raha vao tsy misy Andriamanitra io e. Izy ny pasteur ohatra nety hatramin'izay tsy azoko mihitsy ianao tonga avy any dia terenao fotsiny izay. Ndao ary. Tsy miresaka anao ny androany anie zahay. Miresaka anao ny atsoatsy. Satria le génération Noa nandroaka an'Andriamanitra nefa rano ringana. Natonga azy ringana satria zay toerana tsy asianao Andriamanitra. Azafady fa tsy hoe mana fitaovana an'Andriamanitra fa mba hampazava an'izy hoe zay toeram-piainanao tsy asianao resaka Andriamanitra dia hisosika eo ny faharatsiana. Raha ohatra hoe sakafo atoandro ihany no asianao vavaka, dia mety hamparary anao zany sakafo maraina. Satria hisisika le faharatsiana. Mety hitenao ka le maraina e pasteur tsisy zavatra atahorany e. Kendaka, zany tsy mitena atahorany e. Miankina amin'Andriamanitra ianao io. Aza vela hisy lafim-piainanao kely sy bitika ka mety hoe tsy misy Andriamanitra. Ny fisian'Andriamanitra teto le problème. Satria lasa absence de présence de Dieu les générations ray manontolo. Tsy Andriamanitra tsy teo eo. Fa ry zareo mihitsy tsy te hotronon'Andriamanitra. Misy an'ilay hoe te. Ianao ve te? Tokony ho te ianao. Te hotronon'Andriamanitra. Te hiaraka amin'Andriamanitra. Te hody any amin'iray. Tsy androany fa amin'ny fotoanany. Mbola tsy vita mission ko fizakazana ty mbola izy. Alléluia. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona, eto amin'izay ilay tenentsika foana fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mbola lavitra no fisika, inona ny dikan'iny? Misy dikan'iny. Anisan'ity zavatra ifampiresantsika ity, ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tarafina amin'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainan'ny olona io. Matoa zany hoe misy raha ianao zany mijoro olombelona hoe misy Andriamanitra amin'ny fiainako, dia tokony ho tsapa amin'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainanao. Misaintsaina an'Andriamanitra mandrakariva ny olona misy Andriamanitra mandrakariva. Antanio amin'ny fahalemem-panariny eo akaikinao hoe inona ny saintsainao betsaka hoe. Antanio an'izay izy, antanio an'izay izy. Tazavaliana sao dia taitra eo izy fa zavaliana fa ny tompo hamaliana azy. Loza riavana ny amin'ny hoe tsy misy ny fisian'Andriamanitra zany tsony eo amin'ny fisaintsainan'ny olona. Tsy misy ny fisian'Andriamanitra tsony any amin'ny resadresaky ny olona. Tsy asiana resaka Andriamanitra intsony ny fiainana andavanandro. Zay nanomboan'ilay génération Noa. Tsy miresaka tsony momba an'Andriamanitra fa nareo koa dia vavaka sakafo maraina dia efa mety iny e. Zay dia efa dia zakova dia ohatr'izay. Tena kaikanao ohatr'izay daholo ilay fanomboan'ilay izy hoe. Dia manomboka tsy miresaka momba an'Andriamanitra dia tsy miresaka momba an'Andriamanitra dia manomboka tsy misaina momba an'Andriamanitra. Ohatra mandeha zany ny zavatra atao. Ohatrany. Vitany devolony nanala sy nanaisotra ny resaka Andriamanitra eo amin'ny resaka sy fisaintsainana tamin'io génération Noa io. Vokatr'izay
vao niala tao am-bavan'ny olona Andriamanitra, nesorin'ny olona tao an-tsainy, dia lasa raty-saina amin'izay. Ny olona raty-saina zany a mampalahelo, satria izy ihany mahatonga azy raty-saina. Raha vao tsy misy Andriamanitra ny sainao, ratsy ho azy io, tena tandremo e. Ratsy saina, ratsy fiteny, tonga dia piteny ratsy, ratsy fanahy, ratsy fiainana, fahazaran-dratsy, zany rehetra zany a dia avy amin'ilay absence de présence de Dieu, sy absence de l'existence de Dieu, ny tsy fahatsapan'ny olona ny asaribidiny fisian'Andriamanitra. Mazava ho azy, rehefa tsapanao ny fisian'Andriamanitra dia lasa tsara saina ianao, lasa tsara fo ianao, lasa tsara fijery ianao, lasa tsara fiteny ianao, lasa tsara toetra ianao, lasa tsara fanahy ianao, lasa miaina fahazaran tsara ianao. Ny fisian'Andriamanitra no mitondra ny fahatsaran'Andriamanitra. Eo amin'izay misy an'Andriamanitra dia misy fahatsarana. Avy amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra. Izy mihitsy ny tsara dia mitondra tontolo-pahatsarana miaraka amin'izy. Eo amin'izay misy ny fisian'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra no misy ny fahatsarana. Amin'ny teny anglisy izy moa zany dia God sy good. Tsy kisendrasendra zany. Avy amin'ny God lay good. Ty génération Noa ty ry havana dia zao, tsisy Andriamanitra intsony ny tao an-tsainy, tsisy Andriamanitra intsony ny fiainana, tsisy fahatsarana intsony le fiainana. Satria raha vao tsy misy Andriamanitra, tsy misy fahatsarana, vao tsy misy fahatsarana, feno faharatsiana, ratsy saina, ratsy toetra, ratsy fiainana, ratsy fahazarana. Hoy Jesosy ao Matthieu 7:4, fa Jesosy nafantatra ny eritrerina dia nanao hoe, nahoana nareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? Mitady efa hiditra kleba ny génération Noa sady reto olona reto. Mieritrery miangavy an'izay efa nanaka carte-na membre mba avereno. Avereno any amin'ny génération Noa any ny fieritreretan-dratsy. Fa vao eto Jesosy ny teny e, nahoana nareo mieritreri-dratsy ao am-ponareo? Tandremo fa raha vao mieritreritra ratsy ao am-po ka tsy voatsabo, tsy manantona an' Jesosy, faingana dia iny zavatra ratsy ao anatin'ny fo iny ho lasa zavatra ratsy eo amin'ny fiainana, zavatra ratsy ampitaina amin'ny manodidina, zavatra ratsy ampitaina amin'ny taranaka, tsy misy afa-tsy faharatsiana. Sofa ao amin' Jesosy, tsy misy afa-tsy fahatsarana. Izay toerana tsy misy Andriamanitra dia lasa toerana feno faharatsiana. Isaky miresaka Jesosy dia ireo marikeo fa miresaka momba ny rainy foana izy. Tsy misy tsara afa-tsy ray ihany ozy izy dia Andriamanitra. Tandremana ry havana fa mbola miverina io génération Noa io amin'izao. Génération manala an'Andriamanitra eo amin'ny andavanandrom-piainany. Ianao zany mety hoe kristiana, zanak'Andriamanitra, fa eto tandremana be. Fa izay manala an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia isan'ilay génération Noa ho aringana, ohatry ny tamin'izany le nitenen'i Jesosy hoe hiverina io rehefa hiverina ny zanak'olona. Luka 7:7-20 ka 7:20, toy izy koa amin'izay ary le tenin'i Jesosy. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa, zay ary le izy. Dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona, nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safodrano ka nandringa anazy rehetra. Nesorin'ity génération Noa ty Andriamanitra eo amin'ny fisakafoanana sy ny fisotroana, tonga dia arapaka ny composé tsy izy vavaka. Aizako hoe pasteur dia hatramin'izany koa ka raha vao tsy voafehinao any io. Dia efa eny am-bava ny sotro fa mamindrafo. Ny tompony hamindra fo e, fa le fahazaranao ny tandremana. Sao dia manomboka hoe sorona tsy eo ambony latabatra miaraka anao ireo menakavy kely ny tompo rehefa hisakafo. Ka Jesosy ny teny anizana izy dia nisotro izy iziko. Izany ny problema tamin'izany, ninana tsy miantso an'Andriamanitra. Nisotro tsy niantso an'Andriamanitra. Aiza koa zany dia isaky ny andray vera ve zany? Zay aloha zany ny eto. Esorin'ity génération Noa ty
Andriamanitra ny fampakaram-bady. Zay mahatonga an'ilay vodiondro dia vita. Raha malagasy, ara-pomba malagasy fotsiny. Vita soratra any amin'ny firaisana dia ampy. Tsy mampiditra an'Andriamanitra eo amin'ilay fampakaram-bady. Esoriny ty génération Noa ty Andriamanitra any an-tsekoly. Tsisy mivavaka tsy mialoha mianatra. Ampianaro ny zanakao. Vavaha aloha mianatra. Vavaha aloha ny examen. Haka imezany ankizy. Génération Noa zany. Ampianaro izy. Ianao koa ny ampiasana. Vavaha. Any fivoriam-pianakaviana, vavaha. Mety adin'ny olona mivavaka, akipio ny maso dia mivavaha ianao. Tsy génération Noa aringana ianao, azafady indrindra tompoko. Génération kristianina ianao. Nesoriny ty génération Noa ty Andriamanitra ny amin'ny toeram-piasana. Tsy misy misain'Andriamanitra zany intsony rehefa hiasa. Sisa mivavaka zany intsony. Rehefa divikatona ny orinasa vao mivavaka. Rehefa mikatona ny vavadin'ny Noa vao hiditra. Azazarina ohatr' izany ny fiainam-panahinao. Fa maninona ny isan'io faratsiany io? Misy raison le izy. Genesis 4:5. Tsika iverina misy amin'ilay zavatra tantarain'ny Baiboly. Sy ny 4 anaran'i Jesosy. Dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavaviny olona. Ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. 4. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany. Sy tao aorianan'izany koa raha nivady tamin'ny zanakavaviny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo-mahery hatr'izay ela izay dia ny lehilahy manan-daza. Reo Nefilima reo dia taranaka anjely latsaka avy any an-danitra. Zay mahatonga ny teny hoe ianao teotry ny anjely latsaka tany. Devoly zany mantsiny. Kozany ela izy. Reny teny ndraiky diso zany le teny hoe ianao ty tena ohatry ny anjely dia hay nefa dikany devoly. Satria ny devoly no anjely latsaka tany. Reo anjely reo rehefa latsaka teto ambonin'ny tany dia tia ny tena mahavariana. Rehefa mivadika reo anjely reo izay ray apatelo ny isan'ny anjely rehetra izay noforonin'Andriamanitra avy amin'ny sofilany. 1 tiers. Dia ianao zany to dia manisy 2 tiers miaraka aminao e. Asivo amaina moa e. Zay ne mahatonga aloha miaraka amintsika ne be lavitra e. Noho ny manohatra antsika. Rehefa nivadika reo anjely reo dia Andriamanitra zany tsy le karazan'ilay averena ty amiko le nomeko anao. Tsy manohatra izay izy. Ho an'izay tonga eto zany tsy dia mila manao an'izay zany ianao. Ohatra misy zavatra omenao olona, soavinao le olona, miasa ao aminao izy. Dia omenao zavatra, omenao kiraro, omenao akanjo. Hiala amin'izay izy dia tsy dia mety loatra ilay averenao amiko ireny. Menara ny toetra an'Andriamanitra. Fa na ny devoly ara tsy nitakian'Andriamanitra meo le hery nomeko anao. Navelany. Ny antony tsy mampatahotra azy. Ny antony izy ny tompon'ny hery. Ampahany nomeny iny. Dia ampahany amin'izay hery nomen'Andriamanitra ny anjely izay le kapasité afaka miova lasa ohatran'ny hoe maka endriky ny olona. Jesosy koa manana an'izay. Fa ny Jesosy lalandalina koa ny fanetretena satria izy tsy hoe naka ny endriky ny olona. Fa tena tonga olona mihitsy izy nanetritena ho lasa toy ny atody kely ao anatin'ny kibon'i Maria. Dia nandalo ny tenin'i Jesosy voalohany amin'ny maha-olombelona tsy hoe fiadanana. Fa oin. Tomany izy. Nefa izy ny mpamafa ranomaso. Taovana maharaka tsika. Misy idirany mantsy izay nandravan'le nanomana ny fandravanan'le génération Noa mantsy ny fidiran'izay. Zany hoe ny Nefilima zany dia karazana rasana taranaka sy ny fironin'Andriamanitra. Satria ny taranaka ny fironin'Andriamanitra dia zao olombelona miteraka olombelona. Fa ty taranaka anankiray ty corrompu. Ohatran'le fanosorana nomena ny devoly tamin'izy mbola anjely. Tsy nalain'Andriamanitra iny onction iny. Fa lasa onction corrompu. Satria nampiasain'le devoly amin'izay tia nanoherana an'le tompony fanosorana dia Andriamanitra.
ny devoly tia endrika ivelany tandremo zay. Tonga dia naka formana lehilahy, tonga dia sady bokina ny lava no tena zay nga mahatonga azy mety mifidy mpanompo sady fohy ny bota no tsisy volo no tsy haiko. Andriamanitra ne tsara. Alleloia. Tsy midika re zany hoe maninona ianao raha maninona. Dia tonga avy any ireo anjely naka endrik'olona ireo. Dia ny kioty, tamin'ny herinandro antsika resaka momba ny kokoty fa le androany ny kioty. Dia napresaka an'ireo vehivavy zanak'olombelona ireo. Dia hoy zay fomba fiteny hoe pezy, zakany, teny vadiny, teny terahany. Teraka io génération io. Ny atsasak'io zazo io zany devoly. Ny atsasany ihany ny olona. Mazava ho azy fa ny atsasaky ny fotoanan'io zazo io zany tsy afaka hanao ninninona Andriamanitra satria ny atsasany voateraka dia efa devoliko. Atsangana tana zay maheno hoe ianao tonga eto génération nao ay ianao ka taranak'Andriamanitra ianao. Naterany tamin'ny fanahany avy amin'ny teniny. Eno ilay izy. Dia ireo zany tsy olona normal. Tiaka ianao anaraka tsara dia hazava amin'izay le hoe tena nisy ve pastera le tantarainy zareo amin'le mythologie reny. Tena nisy reny. Io tantarainy Baiboly io. Olona nateraky ny devoly avy amina vehivavy zanak'olombelona. Tao anatin'ireo zany mety nisy ohatra hoe Hercule, kopian'i Samson. Izy ne ho ataon'Andriamanitra ihany. Dia io Hercule rehefa mibata entana ka voabata le entana dia tsy mamay voninahitra an'Andriamanitra izy. Satria tsy hainy zany. Fa mamay voninahitra ny tenany izy. Ary manomboka manongotra ao am-pon'ny olona hoe nibata zavatra mavesatra zany tsy mila Andriamanitra fa na olona ary dia mavita. Manomboka miala tsikelikely ny fisian'Andriamanitra eo amin'ilay andavanandro mpiaina an'ilay génération tamin'izany. Satria misy amin'ireo olona ireo mety hoe miazakazaka be tena tsy takatry ny saina ohatran'ireo super héros reny. Mety nisy nanidina ary tsy haiko miteny fotsiny. Fa ny fahitan'ny olona an'izay mahatonga ilay olona maika lasa tsy ninontsony ny fisian'Andriamanitra. Araka ve le mahatonga izy misoko mangina. Tandremo zavatra jerenao fa misoko mangina ao am-ponao zavatra jerenao hamafa ny fisian'Andriamanitra anatin'ny fisaintsainanao sy anatin'ny fonao sy ny conviction anao. Lasa race hybride, mi-humain, mi-ange. Programme ny devoly dia ampalahelo an'Andriamanitra hoe reo no nataonao araka ny endrikao hosim-bainay. Tsy ataonao 100% araka ny endrikao tsony, asiana ny endrikay kely tafiditra. Avy eo indray ataony devoly 50% olona, 50% trondro. Dia mazava amin'izay le tena misy ve pastera ny zay mivaliny. Dia aza amin'izay te ahita an'izany, zay koa mila amboarina izay. Satria simbainy devoly le voary tsara araka ny endrik'Andriamanitra le 100% olona. Dia atambatambany hoe atsasany trondro dia ny olona ny amboniny, ny atsasany soavaly dia ny ambony. Hitanao amin'izay ve izy? Asany devoly zany. Le ahafahanao mifikitra amin'i Jesosy mahatonga le lesona mba hisokafany ao anatinao ara-pahalalana hoe inona ny zavatra mitranga ety amin'izao tontolo izao. Ny raison an'ireny ampalahelo an'Andriamanitra. Tsy afeno ny endrik'Andriamanitra. Tokony hisokatra ny ao anatinao. Ny mahafaly an'Andriamanitra rehefa tafaverina 100% ny endrik'Andriamanitra eo aminao. Amen. Io rasy io tsy miforon'Andriamanitra. Ny olona nateraka avy amin'io rasy io zany dia nanandaza tantarain'ireo mythologie maro samihafa. Ny fisian'ireo olona ireo nanandaza ireo dia namafa tsikelikely an'Andriamanitra tompony laza teo amin'ilay génération Noa. Sarotra ho an'ireo olona mahery vaika be ireo ny hanome voninahitra an'Andriamanitra 100% satria ny atsasaky ny ao anatina rehefa tsy Andriamanitra no endrika tarafina. Nanomboka ny atsasaky ny fotoanan'ny olona tsy misy Andriamanitra dia nitatra. Fomba anankiray amin'ny ligne devoly lalana amin'ny fiankofana tokony ho marina todiky ny olona amin'Andriamanitra rery. Lasa tany amina karazana olona spesial 50% olona sy 50% ange ry zareo lehilahy mahery sy vehivavy mahery tamin'izany le manandaza.
miresaka an'izany ve Jesosy pastera dia misy génération ve zany dia hoe zanaka tsy mba nateraka Andriamanitra zany fa tsy mba miforon'Andriamanitra fa nateraka ny anjely mivady misy hoe zany dia hoe nateraka ny devoly ve pastera koa ndao tsika hiverina amin'izay tenen'i Jesosy dia amin'izay mangina izay tabataba sy tafidrivitra izay Matthieu 13:38 hijery amin'izay tsika izay tenen'i Jesosy ny tanimbary dia zao tontolo zao ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy. Misy olona zany eny an-dalana eny zanak'ilay ratsy ka izy. Jaune 8:44 ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Oy Jesosy, ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina ary tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Asan'ny apôstôly 13:10 miampita any amin'ny Paoly vetivety. Ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly. Ka misy tsy misy le izy? Misy le izy ke zany dia mila mitandrina tsika. Jaune 1:7-10 izany mampiseho miariary ireo zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. La génération Noa zany dia feno fankalana, feno fifamonoana, feno lainga, feno fisaraham-bazana, feno fifampiandaniana, tsy misy unité. Izay mahatonga an'Andriamanitra diva mpiakatra amin'ny fiangonana mba ho tafaverinao amin'ny fahafenoan'ny endrik'Andriamanitra ny rehetra miombona aminy sy miray aminy. Arakitsika ve hatreto aloha le izy. Dia ireo olona ngeza be ireo dia rehefa naringana ny vinanto vavy Noany vehivavy avy teo amin'ny tanàna. Ny anankiray tamin'ireo mbola nitondra voany io ny Filimy io. Dia nahatonga ny taranaka avy aminy io vehivavy io nateraka le zanaky Noa anankiray ho lasa poniny Kanana. Le nitenen'i Josoa sy Kaleba rehefa avy nandeha nisafy tany hoe tena olona vaventy géant ozy izy ny ao amin'ilay tany Kanana. Zany hoe mbola nivoaka taty aoriana indray zany. Le gène efa nezan'Andriamanitra mba ho aringana tamin'ny savitrano. Rehefa tapitra amin'ny vonoan'i Josoa sy Kaleba daholo indray ny géant rehetra tao Kanana. Mbola mipotra tamin'ny andro Filistina mbola nisy taranaka mbola mipotra avy indray Goliath ny anarany. Ary ny amantarana zareo enina ny tanany, ratsan-tanany. Ianao zany rehefa manisy dia hoe hatramin'ny 5 izy hatramin'ny enina. Izy rehefa manisy dia hoe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ka tandremo fa tena misy génération io. Mety hoe ara-nofo le ndresako eto. Fa tandremo fa ara-panahy. Aoka tsy hisy toerana na fotoana na endrika eo amin'ny fiainanao ka tsy misy Andriamanitra. Amen. Salamo 7:5 dia vamarana aminaran'i Jesosy. Ny adala ny manao nankapo hoe tsy misy Andriamanitra. Fa adalana lay manala an'Andriamanitra sy mametraka an'Andriamanitra ho toy ny tsy misy. Ny fahadalana no mahatonga ny olona tsy mifankahita amin'ny fisian'Andriamanitra. Ary ny fahendrena no mahatonga ny olona mifankahita amin'ny fisian'Andriamanitra. Zao zany. Raha tianao fisian'Andriamanitra azo hainao amin'ny fiainanao dia mila tonga hendry ianao. Tena kaikinao mila hendry mitombo fahendrena, miaina fahendrena, mandroso fahendrena, averena amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nefa ny ten'Andriamanitra dia miteny fa tsy afaka no hendry ianao raha tsy matahotra an'Andriamanitra. Zany hoe ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, fahatahorana an'Andriamanitra raisina avy amin'ny fiombonana verina amin'ny communion. Raha vao tsy miombona ianao tsy afaka atahotra an'Andriamanitra zany. Lasa fahatahorana an'Andriamanitra ezaka ivelany. Fa le tena vrai fatahoran'Andriamanitra avy amin'ny fiombonana amin'ny fahatsapanao fa tena miaraka amin'Andriamanitra ianao ary ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso dia mahatonga anao hanaja azy eo amin'ilay fotoana tsy misy olona hijoroanao tsy hanao kitoto na hanao zavatra tsy ankasitrahana. Miverina amin'ny communion ianao dia avy eo amin'ny communion ianao no mamoaka n'ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Vao matahotra an'Andriamanitra ianao dia hendry. Satria ny fiandoham-pahendrena fahatahorana an'Andriamanitra. Dia vao hendry, arao tsara amin'izay izy communion, matahotra an'Andriamanitra,
endry dia tafiditra amin'ilay fisian'Andriamanitra. Dia rehefa tafiditra amin'ilay fisian'Andriamanitra amin'izay ianao dia manomboka amin'ny resaka momba an'Andriamanitra ireo an-trano. Mandeha ny fotoana dia verina resaka Jesosy foana. Fa ilay izy aloha tena niakatra ny vidim-bary dia miverindry fahasalamo teny ovokisa ny vary tsara indrindrindry verina tena kaikanao verina amin'ny Jesosy foana hoe. Mandeha ilay fisaintsaina indry anysay to dia miverina amin'ny Jesosy aloha saina. Hoy Jesosy, izy efa any fa zany ho eto. Ho an'izay mbola misaina ny any Jesosy eo. Halleluja. Iainga ao an-trano miarah amin'ny Jesosy. Apetra ao an-trano koa Jesosy dia sady miaraka aminao mivoaka koa izy. No angatanao mba hiaraka amin'ny zanako anala CPE, miaraka aminao manatrika sekoly koa fa tsy ndre nangataka tamin'ny tompo andro amana miaraka amin'ny ankizy manala CPE izy ihany tsy miaraka amiko izy any amin'ny CPE ny tompo. Zay mahatsara an'ilay eo amin'ny présent e, naizanaiza amin'ny fotoana rehetra izy. Izany hoe miaraka aminao izy eto, miaraka amin'ny any an-tranonao izy, miaraka amin'izay havana sy mety ankonina mba tianao ahatsapa ny fisiny sy ny fanatrehany na tsy eto Madagasikara fa hatrany ampitan-dranomasina mamaly Jesosy. Tsy problème an' Jesosy ny géographie sy ny visa. Alleluja. Ny olona endry no mahatsapa hoe misy Andriamanitra. Daniel dia voalaza fa endry. Ezekiel 28:3 dia manambara hoe endry no Daniel ve ianao? Dia io Daniel io anisan'ny olona anankiray anaty Baiboly nanambara nanao déclaration hoe misy Andriamanitra. Daniel 2:28 efa nizaraiko teto nisy fotoana fa averiko androany. Anaran'i Jesosy, kanefa misy Andriamanitra any an-danitra. Ny profim-pahendren'i Daniel dia ny vavany latsaka nanambara fa misy Andriamanitra. Ianao zany tsy afaka hijoro hisitraka ny fisian'Andriamanitra, hanome lanja ny fisian'Andriamanitra, hanome toerana ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny androm-piainanao, mba tsy hisy ny génération no ao aringana ianao raha tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia mivoaka ilay fahendrena. Tena kaikanao matahotra an'Andriamanitra dia endry hoe. Endry avy eo hoe dia mahatsapa ny fisian'Andriamanitra. Tsangano tao anakavanana. Fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra noho ny fisiko. Fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra noho ny fisehoan'Andriamanitra. Mbola tsy sehony amiko. Ka na mbola tsy miseho ary izy, misy izy. Sy ho tehaka mafy tsara ho an-tompo. Hitanao amin'izay hoe fetraika an'ilay izy, mahery ianao ao anaty tafiotra. Matanjaka ianao, miatrika zavatra tsy mandeha amin'ny loniny. Mbola tsy mivaha problème, fa ianao mahalala hoe eo Jesosy. Eo izy. Satria matahotra azy ianao. Fa tsy sady mikidaladalany hoe andeha hanota aloha fa eo foana izy Tsoka tamiko eo ny trompetra vao hitantsika eo raha eo izy. Tandremo. Aza vazivaziana ny fiainam-panahinao. Mitombo fahendrena. Tandremo ny fiainam-panahinao. Matahory an'Andriamanitra. Mitombo fahendrena. Omeo toerana ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mba tsy hisy ny génération Noa ho aringana ianao. Taiza zafikely ianao, mpianary Jesosy izy. Eny tsara hoe raha tsara iny tsy maninona iny. Ampianary Jesosy izy. Tena kaikanao fenoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra hoe. Izarao Jesosy ny zavatra rehetra hoe. Hitantsika fetraika an'ilay manamaivana ny fisian'Andriamanitra, manomboka mandroaka ny fisian'Andriamanitra. Dia nefa raha vao miala Andriamanitra dia ny fahatsarana mihitsy miala eo fiainan'io olona io. Dia zagaka fa manomboka ratsiratsy-saina amin'izay io. Zany hoe misy kôdy zany omentsika manomboka eto. Raha vao ohatra mitaditady ratsy-saina ao an-trano zao fotsiny, Noa. Dia zay anatrika sekoly moa zany to dia maharaka. Izy ndray zany Noa tena enao zany. Ny eto ary tsy milamako Noa. Rehefa eo Andriamanitra tsy misaina ratsy zany ianao. Amen. Notro mitsifotra anankiroa sy telo. Tena ataovy amen mafy tsara. Mahita fa misy olona eto andro amin'ny maraina ametraka sy hanaja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary ho azo tsapaitanana izay fisian'Andriamanitra izay ao amin'ny fisaintsainanao. Dia lasa tarafina eo amin'ny fiainanao. Génération Noa nandroaka an'Andriamanitra.
dia rehefa nandroaka an'Andriamanitra izy a dia lasa ratsy saina, ratsy fo, ratsy fijery, ratsy fiteny, ratsy fiainana, ratsy fahazarana. Zay mahatonga an'ilay olona tao Gadarena nandroaka an'i Jesosy. Mbola mitoy izany io action diso io. Mingavy ianao aza mandroaka an'i Jesosy izany fa mila an'i Jesosy ianao. Jesosy ny ilainao. Amen. Miaraha aminy, miombona aminy, miraisa aminy. Aza vela izy taona ka hovariana ianao, anadino ny fisiny. Amin'ny alalan'ny fanekenao, iombona aminy, atahotra azy. Endry, dia hita sy hatsapa ny fisiny. Ianao zany tsy hoe misy Andriamanitra, misy Andriamanitra, misy Andriamanitra nefa ianao tsy matahotra azy akory, dia tsy maharitra iny. Satria ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Fa ny endry no miaiko hoe misy Andriamanitra. Ny endry nefa tsy endry amin'izao, fa endry avy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy lesom-piainana ny mahendry ianao, fa fahatahorana an'Andriamanitra. Dia nefa ianao tsy afaka atahotra an'Andriamanitra raha tsy miombona amin'Andriamanitra. Boky le zay boky voarainao ny lesona. Communion, toe-panaraka an'Andriamanitra matahotra azy. Fahendrena, ny fahendrena mantsy fanomezana, gift. Dia avy eo amin'ny fahendrenao misokatra ny ao anatinao hoe wow, io fisian'Andriamanitra. Sarobidy ny fisian'Andriamanitra. Tehiriziko ny fisian'Andriamanitra. Ohatry ny mandeha ianao fa misy Andriamanitra miaraka amiko, sy atao anatiko. Amen. Feno ny fisian'Andriamanitra atao tranonay. Vao mandeha kely ny resaka, averinao amin'ny Jesosy. Ny anarako Jesosy foana. Zany mihitsy. Izay mihitsy lesona androany. Verina eo foana. Alléluia. Alléluia. Totsika hitsangana ary. Ao vaovao ny tananao dia asio fankasitrahana. Mankasitraha satria mbola miteny Andriamanitra. Mampiasa mpanompo maro samihafa izy. Tia hanasitrana ny fiainam-panahintsika ny tompo. Tia hanasitrana ny fomba fijerintsika izay indraindray izirizirintsika nefa diso. Na inky mety hoe tiantsika hitoerana nefa tian'Andriamanitra ivoaranao sy androsonao. Oeto anatrehan'i Jesosy ny anatinao, ndrao mandondona eo ambaravarany fiainanao le génération Noa. Anaisitra sy anala ny momba an'Andriamanitra sy ny resaka Andriamanitra amin'ny atsipirian'ny fiainanao. Oeto anatrehan'i Jesosy ny fo feno fanenenana sy fibebahana. Raha mety misy fotoana manadino ny tompo, tsy tafavavaka, variana, mangatana Jesosy mba ho feno ny fisiny, ny fisinao, ary hitondra ny fisiny, ny fisinao, ary aneo ny fisiny, ny fisinao. Eto anatrehan'i Jesosy hoe tompo ao ny fiainatokantranoko momba ary amanontolo, ny fiainam-pahasalamako, ny fiainam-panompoako dia tiako ny fisinao no anjaka eo. Miaraka aminay menakavy ianao, miaraka amin'ny ankizy sy ny ankohonana. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, tena mifo tery sy mangorangoraka no iresany aminao androany hoe tsy te ho isan'ny génération Noa nandroaka anao zay. Tsy te ho isan'ireo olona tao Gadarena nandroaka anao zay. Milanao zay, mangetahetanao zay. Tianay ianao eo amin'ny fiainanay. Zany fahatsapahana zany nefa tsy voatahiry-tsy ianao no manampy anay. Raha tsy ny fanahinao no manosika anay ho eo aminao hanome voninahitra anao. Amin'ny alalan'ny communion mba hisy fitombona fahatahorana anao any anatin'ny tsiraray avy. Zany ny etahetam-bavaka androany maraina. Rehefa mitombo fahatahorana anao izay tsiraray avy tompo dia misokatra sy miseho azy ilay fanomezana nomenao fahendrena. Ary rehefa tonga endry izay dia mipetraka ho azy ny toerana amin'ny fisinao eo amin'ny fiainanay. Tsarovy izay rehetra tonga eto Jesosy a. Mety miady amin'ny tenany izy. Ianao hampandresy azy ny alalan'ny fandresenao. Mety miady amin'ny fahazaran-dratsy. Miady amin'ny ota sasa. Le fisaintsainana mihitsy no entina eto anatrehanao. Mba ho tsara mandrakariva. Tsy mandritry ny andro any fa mandritry ny alina ihany koa. Tianay ianao Jesosy ary faly izay rehefa miaraka aminay ianao. Zay tena faly miaraka aminao. Tsarovy izao fotoam-panasitrahana maraina izao. Ho sitrana ny fiainam-panahin'ny tsiraray avy. Miala ny fahavarim-barianana. Miala ny tsy fifantohana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka sy azo toerana ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tinonona ny fisian'Andriamanitra eo aminao, any amin'ny fanahinao, ny ainao,
sy ny tenanao arovana izany tsy anatsiny bara-piavian'ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra ny anaran'i Jesosy amen. Sy teka mafy tsara ho an'ny tompo ary mahazo toerana vetivety ary anao fanatintsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra. Ny génération Noa dia taranaka anankiray maninona moa tsy afaka nanapaka intsony ny fanamasina satria ratsy tandrintsika zany mba tsy ho ratsy saina. Verenao ny communion foana dia diovy ny fiatreretana dia miantsony raha an Jesosy hanadio ny fiatreretanao. Dia mino fa hitombo ny fifankazarantsika amin'i Jesosy arak'izay toeran'ny fisian'Andriamanitra izay eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Tena nesoriny zareo Andriamanitra. Za mahita fa ianao tsy isan'izay. Ianao ary le manasa mihitsiny. Ianao le mila sy mangetaheta aritery feno faniriana mba ho eo mandrakariva Andriamanitra. Na mbola tsy mandeha aza ny zavatra rehetra. Ny zava-dehibe tsy ny zavatra rehetra mandeha hitarafana fa eo Andriamanitra. Zava-dehibe eo Andriamanitra. Na tsy mandeha ary ny zavatra rehetra. Dia ampiomana anao izy ary hanampy anao, hanohana anao izy. Mba tsy ho raraka ianao etỳ tany. Mba tsy isan'izay miverin-dalana ianao, fa isan'izay mandroso ambara-pahatonga ny fotoana hiverenan'i Jesosy akanao. Dao tsika isana dia hanofo fofantanana mpisaorana ary. Misaotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fotoana androany maraina. Misaotra ny amin'ny sekolim-panasitranana. Misaotra fa rehefa sitrana ny anatinay dia miampita ho fanasitranana eo amin'ny vatanay. Tsarovy izay rehetra tonga eto androany mety misy fanaintainana, faharerahana, misy fahosana, mety misy fampahoriana ihany koa eo amin'ny vatany. Ho fotoana maraina ahatsiarovanay fa dia kapoka taminao Jesosy. Fanasitranao anay. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Sitrana amin'ny rofy amin'ny aretina amin'ny fanaintainana. Ireo karazana fampahoriana mety misy eo amin'ny fiainanao ao kiongotra sy hevitra izany. Tsy ambinina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa azo toerana ny fisian'Andriamanitra dia eo amin'izay misy sy feno ny fisian'Andriamanitra miala daholo ny fisiana tsy izy rehetra, fisiana aretina, fisiana fanaintaina, miala daholo izany satria rehefa tonga ny mazava tsy mila roahana ny aizina, miala ho azy ny aizina. Salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny fiainanao. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra, mety tsara ny fiainam-panahinao, mety ny fiombonanao amin'ny tompo, mety tsara ny firaisanao aminy, mety ny fiainam-bavaka, mety tsara ny fiombonanao amin'ny Jesosy eo amin'ny teny, mety tsara ny fiombonanao amin'ny Jesosy amin'ny mantoetra. Mandehana fa tsy ho raraka izany ianao. Tsy ho raraka izany tsony ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononana ho tonga soa destination amin'izay hitondran'Andriamanitra anao ianao. Tsy ho very ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa ho feno Andriamanitra amin'ny fiainanao. Izay rehetra makasika ianao dia ho feno Andriamanitra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Manasa antsika mpitiavana amin'ny sekolim-pitahim-panara-pitso tonga avy soeto mianatra dia zomatsika etsy amin'ny trampokon'olona pasteur Adolphe fa eo no manao partage indray